Nitondra ny etaetany ihany koa ny avy eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpianatra eny anivon'ny Anjery Manontolo. Manantena izy ireo fa dia izy tokoa ny fiovana eto Madagasikara hoentin'ny Prime Ministre vaovao ny Dokotera Kolo Roger. Gouvernement hitanao zany hoe vaovao zany feno hery zany amiko matanjaka mihitsy tokony hatanjaka zany ary zavatra voainga efa misy laminasa napetraky ny secteur privé tao anatin'ireo plan de relance économique ngamba tsy mila izy moa ny eritreritra hoe mbola ho diagnostique ena fa za sûr fa hojereny mihitsy ny diagnostique efa nataonay secteur privé ao anatin'ny plan de relance dia tonga izy dia le mise en application zany hoe fomba ametrahana azy amin'izay sisy satria tena be dia be mihitsy ny programme zay tsy afaka iandrasana tsony ary miresaka momba ny famoronana azy izy tsisy afa-tsy zany ao anatiny ao. Nenay aloha tonga dia nifandraisana mihitsy andraikitra ary mbola ny tamin'ny président de république moa zay dia efa niona ary niresaka dia tonga dia ny fomba hanaovana azy dia nandray anay izy aloha dia napetraka daholo ny rafitra rehetra satria sans prioritaire daholo ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny firenena fa tsy afaka hiteny hoe izaha irery koa nefa fa manana programme zay dia zay mba mila miona ihany koa tsy inona satria mbola tsy niona tamin'ny premier ministre zay fa fantatra fa ho ataony ao anatin'ny zavatra voalohany ho ataony ngamba ny fihaonana aminay ahafahanay mametraka tsara ny fomba ny eritreretanay sy nandinihana andreo programme entina hampandroso amin'ity firenena ity. Raha malala fa mikrosofana ny fampianarana eny amin'ny Anjery Manontolo tao anatin'ireny crise ireny ary tena niaran'izany mpianatra rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Ny zavatra andrasanay fotsiny zany amin'ny Prime Ministre dia olona tsy manao politika ary tsy hanao fitaovana ministre, tsy manao politika ary tsy hanao fitaovana politika ny Anjery Manontolo fa mba hijery ny fampandrosoana eny amin'ny anivon'ny Anjery Manontolo. Dia izahay moa zany miandrandra hoe filaminana tanteraka amin'izay satria niteraka fahatarana ho an'ny mpianatra rehetrarehetra mihitsy tena victime ny mpianatra nandritra n'izay 5 taona zay ka ampy izay to. Dia mikasika an'izay indrindra manana sosikevitra zany zay zay efa nalefanay any amin'ny staff ny PM vaovao zany hoe profil ohatran'izao no nalefanay. Dia profil moa zany le olona tsy manao politika fa technicien ary efa zatra raha.